tamin'ny alalan'ny fotoam-pivavahana izay nitanterana tetsy amin'ny lapan'ny tanana tetsy Analakely moa io tolakandro io no nentin'ny fiadidian'ny fitondrana tetezamita nanamariana ny datin'ny 17 ny volana Mey izay niankon'izay vetrany ary. Ho fahatsiarovana ny datin'ny 17 Mey dia nisy ny fotoam-pivavahana ho fangatahana fiadidian'Andriamanitra izay nitotosaina tetsy amin'ny lapan'ny tanana etsy Analakely io tolakandro io niarahana tamin'ny fiadidian'ny fitondrana tetezamita. Nitsaroana manokana ireo rehetra lavo niado amin'ny fahafahan'i Madagasikara sy ny fisian'ny demokrasia. Isan'ny voatranadritra ny fotoana ihany koa ny tsy tokony isian'ny fidinana an-dalambe sy ny krizy miverimberina intsony eto Madagasikara, ny fizorana makany amin'ny fifidianana ary no mikasika ny andraikitr'ireo mpitondra ny fanesy izay fototry ny filaminana eto amin'osy. Ny vahaolana mamonjy izany dia tsy misy afa-tsy ny fanalana ny fanaharatsy izay ny mpisisika eto amin'ity sy lasatsika ity ka mahatonga ny korontana maro samihafa ary efa ketraka sy fahalalana mihitsy aza ny firenena izany fanaharatsy izany. Nanatrika ity lanonana ity ireo olomanan-kaja maro samihafa avy amin'ny ambaratonga samihafa ao anatin'ny fitondrana tetezamita sy ireo vahiny manan-kaja nasaina manokana.